Arabatoko lafinatra toko vavy ankafaliana no erana aminao ty takarivan'ny alarobia ity raha tratrany pisakafony ianao dia maniry azo domana ary manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fampalalambo vao ito amin'ny fahita lavitra ma TV isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny famakitrano teny talata maty teny famakitrano izay tanteran'ireo jiolahy amin'ny tampiadina eo ihany koa ny fanehoan-kevitra politika samihafa makasika ny fizotran'ny fikarakarana ny fifidianana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny fanamariana ny andron'ny faharoapolon'ny volana novambra andron'ny andro raisam-pirenena ho an'ny indostria eto Afrika dia manasanao aloha araka ny fanambara teo anaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany tokantrano iray ao amin'ny fokotanin'ny faralaza talata maty no tafiany jiolahy amin'ny tampiandina omaly alina vokany tovolahy iray vao 20 taona monja namony ainy voatifitra teo amin'ny lohany tao anatin'ity tranga ity akoatr'izay nisy ny naratra tao anatin'ny fifandonana nisy ihany koa ny entana lasan'ireo jiolahy akoatra ireo fitaovana fampiasa andavanandro. Miisa folo ireo jiolahy amin'ny tampiadina izay nanafika tokantrano iray tany amin'ny fokotanin'ny faralaza talata maty omaly alina tokony ho tamin'ny 7 ora sasany araka ny fitantaran'ireo mponina teny an-toerana maty voatifitra teo amin'ny lohany iray teo amin'ireo fianakaviana izay mitafian'ny jiolahy tovolahy 20 taona monja lamatoan'izy mivady nodidin'ireo jiolahy kosa ny atoky ny iray mpianakaviana ary efa noentina teny amin'ny tobim-pahasalamana ny iray izay naratra kosa dia olona sendra monjy azy ireo ny voatifitry ny bala saingy tsy nahafaty azy fa nandalo fotsiny. Tamin'ny alina zany tokotokony teo amin'ny 7 sasany teo dia naheno sioka olona nitsoka sifflet zany zay dia nivoaka daholo dia tonga zany zay dia niantso ny gendarme dia namaly zany zareo hoe ho avy dia rehefa namaly zareo ho avy dia taraky be zany izy tsy tonga ihany dia ny olona zany niezaka hoe hamonjy nefa nitifitra zany intelo ny le jiolahy ary nanao tifidanitra indray mandeha dia le tifitra intelo natao zany ray tonga dia navoan'le tovolahy kely 20 taona teo amin'ny lohany dia nivoaka taty amin'ny karandohany dia tsy maty teo ny hoe fa nentina tany amin'ny hopitaly dia le rain'le ankizy lahy zany nitsahany sady nididiny tamin'ny antsany ny atony dia le ankizy taty avelany saika amonjy zany nambana zareo basy dia nifiry ny lohany fa tsy maty fa nandalo le basy le bala nandalo. Miororo ireo mponina noho ny asan-jiolahy izay mirongatra tokoa miantso ny tompony andraikitra izy ireo mba hijerena akaiky ny zavamisy sy miatra aminazy ireo fa anisany mampitaraina azy ireo ny fahatarany mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Manoloana ny zavatra ohatran'izao zany dia mahatsiaro tena oetrany tena tsisy mpia mihitsy mivoaka majinika satria raha niezaka izay niantso rehefa nitranga ny fanafiana ny jiolahy ohatran'izao niezaka niantso mpitandro ny filaminana nantsona ny sandisiny eo fa tany ny vilona ny namaly dia izy indray nandefa hoe atsoy ty fa ty brigade talata maty natsona indray brigade talata maty tsy afaka namonjy anay kory fa niraisiny fotsiny ny antso dia afaka 50 minutes après an'izay zay vao tonga nanoana ny antso dia zavatra ohatran'izany zany mampalahelo ary zay rehetra nanao ny renfort rehetrarehetra nandeha nanentsika amin'ny mpangalatra tonga teny amin'ny nanatitra teny amin'ny hopitaly dia miverina dia narirarira ny gendarme fotsiny hoe mandehana tsy hanao eny amin'ny sapanan'Ambotro Manjaka nefa zavatra point tsy tokony azahoana an'ilay mpangalatra kory eny amin'ilay sapanan'Ambotro Manjaka tonga teo indray zareo ry zareo indray nampandolian'ny gendarme ary raha tsy tonga teo ny gendarme le natsona avy any Andranoro dia tsy afaka teo ireo olona nanentsika reo dikan'izay ohatra ny fandefasan'ilay mpangalatra fotsiny itsoaka ny dikan'izay. Kalaknikov misa 10 ny fantatra fa nampiasain'ireo jiolahy izay nanafika ity tokantrano tany faralaza ity hoy nambaran'ny brigady talata maty nitondra fanazavana izy ireo mahakasika ny fitarainana nataon'ireo mponina. Tsy mifanao fotoana akory ny mpanao ratsy sy ny zay rehetra mitandro ny filaminana fa kosany misy parametra maro zany mahatonga ny olona hatafavoaka an'izany zavatra zany raha izay no manazava ohatra amin'izany hoe nanahoana ny fomba narenesan'ny mpitandro filaminana n'io zavatra mitranga io fotoana nanahoana tao anatin'ilay zavatra mitranga hafahafa ihany manko ny raha hoe mitranga le acte dia mpitandro filaminana efa ao koa efa teo koa zay ny irina raha ohatra ka mety.
Mihamahazvahana tokoa ny fandrompana amin'ny tabiadina amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny ezaka natao hoy nambarany amin'ny brigady Talatamaty mahakasika izany ary tsy hijanona hatreo ity raharaha ity fa mbola hitony fanadihadiana.